Ny mety ho toetr'andro eny an-dranomasina ny talata 12 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 12 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina. Samy mahery sy malina trano isika mpampiasa ranomasina eny amin'ny morontsiraka na tsy misy azy ny filazana fampitandremana amin'ny haavon'ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana Cap d'Ambre ny Capest andrahoana amin'ny tsitokotoko fa mety arahina orana tandrifin-drahona mahalany indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Hahatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray ny amin'ny tendrony avaratra. Anonjabe na aheran'ny ranomasina avon'ny onjy 2.2 hatramin'ny 2.4 metatra. Capesta trano manoro andrahoana amin'ny tsitokotoko arahina orana tandrifin-drahona mahalana. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any avaratry Toamasina ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana kosa ny any Ankafa ka ho 7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onjy 2.9 hatramin'ny 0 metatra. Manoratra ny Taolagnaro andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy avaratra na avaratra somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny any atsimony Manakara ary 17 kilometatra isan'ora kosa manakaiky ny Taolagnaro amin'ny farany ifepitaona. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onjy 2.5 hatramin'ny 2.4 metatra. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora. Hahatratra 15 kilometatra isan'ora manomboka ny alina. Anonjabe na aheran'ny ranomasina avon'ny onjy 2.4 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano avy atsimo Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora ny any avaratra Itampolo. Hahatratra 17 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora kosa ny any Ankafa. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onjy 2.5 hatramin'ny 0 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André andrahoana amin'ny tsitokotoko arahina orana tandrifin-drahona ny any avaratra mainty rano omaina amin'ny ankapobeny ny any Ankafa. Io vaovao fidioka ny rivotra ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Fa ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ny tolakandro ka ho 19 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina avon'ny onjy 8.5 hatramin'ny 2.10 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava andrahoana amin'ny tsitokotoko manakaiky ny Cap Saint-André ibalika ny masoandro ny any Ankafa. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 19 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny eo anelanelany Mahajanga sy Antsohihy. Ho avy avaratra andrefana na andrefana ny rivotra ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho toly na adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onjy 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre ho lalovana orana tandrifin-drahona manodidina Nosy be omaina ny andro ny any amin'ny faritra sisa. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny eo anelanelany Ambilobe sy ny tendrony Cap d'Ambre ka 18 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Io vaovao kosa ny any Ankafa ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Ho toly na adiny mpanonja ny ranomasina avon'ny onjy 8.4 metatra.